Miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano any a ianareo zay manaraka nyity oronan-tsary kely ity a manam-baovao a matoa tonga eto a ka dia holasaiko anareo le vaovao. Vaovao. Manao ramsi. Miarabantsika rehetra. Miarabantsika rehetra. Za aloha zao miteny. Teny anara. Izy ilay zaza efa bolana. Teraka indray miaraba olona am'zay ty. Dia miarabantsika rehetra mpijery, mpakafy, ny mpakaty, ny rehetrarehetra zay mahita n'ity oronan-tsary ity. Dia miaraba tompoko. Manahoana e? Hoana. Bonjour. Fa io fantanina iny. Eny. Zao. Vy facial tsy ratsy. Profil hafa ny style. Hatreo. Ay. Rehefa sitrana soamantsara erika, rehefa tapotra ny fotoana nomen'ny mpitsabo, dia any amin'izay fotoana izay angambany. Hazavao kely le hoe fe-potoana. Mitaorianany ny fandidiana. Efa ny vita soamantsara fandidiana dia misy fe-potoana hitandremana be mihitsy. Dia mandeha 3 volana, 9 herintaona le izy. Izany hoe raha ny tena marina zany a dia aorianany dia manapitra herintaona, dia aorianany herintaona afaka mamiverina manao ny mahazatra. Zavatra dia mahazatra. Zay. Misy fanontaniana anankiray koa iny milatsaka iny hoe fa za ve zany tsy avelanomba hisotra mihitsy aloha. Lefa sao le fanontaniana aloha. Marina tokoa zany. Iny milatsaka ny fanontaniana manina tsy misaotra olona. Misaotra olona. Misaotra ny olona zany. Eto dia sady manararoatra aloha no tonga eto le fantatao teo fiarabana dia misaotra, mankasitraka, mankatelina an'Andriamanitra aloha le dera sy ny haja lehibe indrindra tolotra sy ny voninahitra satria le za le zao le mijoro zao dia vokatry ny fahagakana avy aminy izy no mitondra an'io a dia isaorana anazy erapoeran-tsaina. Dia eto koa hisaotra manokana ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina fa dia misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko satria dia ianao natoy izao anà ny fanampianao ny zava-dehibe indrindra natoy izao anà ary dia rarisoanao a ho lava velona ho ela fanapahana ho toteny amin'ny ambany lanitra rehetrarehetra ary dia ho tahin'Andriamanitra amin'ny ity adidy masina ho iantsoroanao ity dia ianao ny fianakavianao a dia irariako soa daholo ary irarianay a izay fianakaviana soa. Eo ihany koa ny gouvernemanta zay tarihanao a sy ireo olona ny androm-panjakana izay nanampy betsaka ihany koa tamin'izany rehetrarehetra izany. Dia misaotra betsaka tompoko ary mankasitraka indrindra. Dia Andriamanitra manankarefa-soavana no maly fitianareo amin'ny zavatra rehetra izay nataonareo a. Dia eto koa dia misaotra ny fitondram-panjakana ny fandimby, ny filoham-pirenena ny fandimby, ny ministera ny fahasalamana ny fandimby a, ny evasanina dia isaorana, ny hôpitaly nandray tany Inde a, ny ireo rehetrarehetra ianareo rehetrarehetra tsy kanavaka na kely na lehibe na nanome tamin'ny kely na nanome tamin'ny ngeza be ny tondram-bavaka indrindraindrindra na kahery na nanome moraly na nanome hery sy ny rehetra dia isaorana erapoeran-tsaina. Dia le Andriamanitra manankarefa-soavana no maly fitianareo menakavy a ny ireo sénateur Antananarivo dia ny député maro dia maro tsy voatanisa na nampy na teto na tany Inde dia eo koa ny ireo fikambanana maro samihafa tany ampitan-dranomasina. Ny misy fikambanana maro dia maro mihitsy avy any ampitan-dranomasina tena nanampy tena misaotra dia mirarisoa an'ireny rehetrarehetra ireny fa ny tsy adino a dia le eo amin'le misy anay dia ny mpanakanto a mpikarakara fampisehoana dia ny tekanima atao amin'ny radio a dia ireo karazana DJ sy ny anina rehetrarehetra ireo a dia isaorana daholo. Ny papandihy reny saorana tena zay tena misaotra reto dia tena misaotra le izy moa zany eto hitanao mba miseho milay zany tsy sorisoritana toy ny volo ary tsy savasavaina toy ny ketsa
ketsa eny vao mianatra amin'ny teny koa no sahoana vadeno zaza ty zaza efa bola ny tia vao mianatra amin'ny teny koa tsy sosiritana ohatran'ny volo ary tsy savasavaina avavaina ohatran'ny ketsa izy fa tonga dia atao indray miodidina ihany ozy izy ny namana azafita zay toy ny molo bilany dia fisaorana indray-pandeha fotsiny misaotra tompoko satria matahotra zahay so misy adinonareo ka dia ametsiny fa na dia zany naty zany ara dia entony namoahana amin'ny hainao manjery voalohany indrindra ny jery moa zany ny sary amin'ny fomba ofisialy hoe efa hito dia misaotra nareo rehetrarehetra tena misaotra tompoko tena misaotra tompoko za sy ny fianakaviako sy ny olo-patatro sy ny namako sy ny olo-tiako rehetrarehetra dia eto koa dia mamela nareo misaotra indrindraindrindra ny rimage ny Torak'Hehy ny Fouillé satria nareo nisy ny teny taminao fa maninona ny tsy saorana ny Fouillé satria tsy saoraka ny Fouillé dia misaotra tena ihany raha misaotra ny Fouillé zay nge fa ray dia tsy tena loatra satria ny fisaorana dia toy ny fary lalavany tsy mety vita mihitsy io no maripariviny andro jusqu'à la fin de ka elana tsy nety sao dia misy nanao zavatra tany ka tsy voasaotra reto zahay zao reo be deaibe ny teny hoe ravany Tarika Fouillé ravany Torak'Hehy ravany ka mba tsy teo fotsiny dia ohatra mba nanginginy le ry eny ary ka mba tsy atao lavabe ny resaka satria lasa lavabe dia efa ny oavytsika aorinan'izay fa reo tsika zao aorinan'izay heritaona izay afaka mifanerasera be amin'ny olona rehetra erika satria amin'izao fotoan'izao izy zany zao eto aloha dia mba hoe mba ohatr' zao fa rehefa mivoaka an'ity trano ity rika tonga dia manao an'le ohatr' zao iny masaka gazy tsy maintsy manao an'le ohatr' zao iny rehefa mivoaka eo zany masaka gazy koa ny hoavy dia teo aleva masaka gazy zao masaka gazy rehefa nivoaka ny trano dia tsy maintsy esorona ny hafahafa tany an-tsainareo hoe erika raha ve iny fohatraohatra anazy izy iny le hitanareo iny manao iny moa filazan'ity zavatra ity zay kasibosy tika ny hoavy ny tarika zany dia rehefa vita ny fandrararana ataon'ny mpitsabo hoe tsy mahazo am'izay dia verina toy ny taloha tsisy verina ny Torak'Hehy io ny Fouillé manao ny Torak'Hehy dia io fa isaorana foana ny rimage satria mbola nameny fatokisana foana anay dia zay tsy andrara kilo mbiando fa dia reto zay fa dia misaotra nareo tena misaotra tsisy adino tsy aloha manaraka indray atoly ho an'izay adino afaka manoratra trano misokatra foana satria be deaibe nareo no manontany anahy manontany conseil manontany renseignement mikasika an'io ahoana ny fandehanana any ahoanan'izao lasa manao an'izany indray nge afaka mankany aminao zany tsy maninona raha fa zay zavatra mba azoko atao fa inona moa ny afaka atolotra koatr'izay dia satria zany za dia nisalasala be tamin'izany hoe efa azo vangina any an-trano dia zako hoe raha ny fahafantarako azy aloha mbola tsy tokony fampikasokasoka be amin'olona izy aloha raha tsy tapitra ny enim-bolana fa dia zany erika zany milazany telo volana ny tena strict fa rehefa tsy be deaibe indray miaraka rehefa tsy voan'ny sery ianao tsy mikohaka ianao lazo ty efa tena problème miaraka amin'ny vavaka ty zay zava dia anao firy madony